faly mifankahita tava indray isika satria tonga ny farany herinandro. Matoky fa niatrika ny asa mandraraha tamin'ny mpifaliana ianao ary mety nisy ihany koa nefa ny zavatsarotra. Miarabanao no tratra izao farany herinandro zao tafiditra amin'izao fiandohany zany. Ka izao andeha isika ijery mandrakariva ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika hanana fitokisana rehefa hamakivaky izany farany herinandro zany. Na mavesatra aza ny asa natao dia raiso ity teny ity izay voalaza ao amin'ny Salamo faraka amin'ny 117 izay azontsika hitakirana sy azontsika hianterana amin'Andriamanitra. Ahafahantsika ihany koa mahatoky fa izay kaiky an'Andriamanitra dia tsy ravindravatsa fa ho tratran-javatra mahasarotra. Izao ilay teny dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Na dia misy arivo aza lavo eo anoloanao sy ray alina eo anilanao dia tsy hatra aminao izany. Milaza Andriamanitra eto fa na misy ary zavatsarotra ho lalovan'ny olona maro, ianao kosa raha makivaky ity farany herinandro ity dia hiaraka aminao Andriamanitra hanohana anao koa mety izy hiara-dalana aminy, mety izy hiaraka aminy. Sambaty izay mitohy ao an-tranony avohitsitra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manankely avy amina Andriamanitra, Andriamanitra. Sambaty izay mitohy ao an-tranony avohitsitra iteranao, iteranao, iteranao mandrakariva iterana. Sambaty izay mitohy ao an-tranony avohitsitra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manankely avy aminao Andriamanitra, Andriamanitra. Sambaty izay mitohy ao an-tranony avohitsitra iteranao, iteranao, iteranao mandrakariva iterana. Sambaty izay manankely avy aminao ry avo indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra ho masoandrony anao sady ho ampianko. Ho masoandrony anao sady ho ampianko. Sambaty izay manankely avy aminao ry avo indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra ho masoandrony anao sady ho ampianko. Ho masoandrony anao sady ho ampianko. Masoandro sy ampigany anao fa sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra. Fa sambaty izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra. Andriamanitra Andriamanitra jereo izay fa usu
sutra masoandro sy ampinganana fasambatrizay mety hoetra ao aminy avo indrindra fasambatrizay mety hoetra ao aminy avo indrindra Andriamanitro Andriamanitro jerewize faosutra zay hoe sambatra zay amin'ny resaka fahasambarana hozy Abraham Lincoln hoe ny olona anankiray rehefa misafidy ny ho sambatra dia ho sambatra izy zany hoe toetsaina mihitsy zany le fahasambarana safidy le fahasambarana zany fiainantsika moa zany dia safidy avokoa ary zay safidy zay mitarika antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra na ho amin'ny ratsy na ho amin'ny tsara izany ka andao isafidy zavatra tsara tsika andray fanapahan-kevitra tsara isika misy tokisandiny anankiray faniry hitarika antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra tsara amin'teny hoe ao amin'ny salamo fatelo amby fitopolo ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra ao Chamanitra iani Numatsarai nafali natumani Upansiniku nilanicha mamuni Naumbaruka niyachuna utuni Malimituku nilufuku mahasha Chisirejaka tujuvanakizani Pansini kwijai hanifa milanicha Simisituki sakuja eto antany eo akaikin'Andriamanitra tokoa no mahatsara inona fa izay ihany koa ny fanapahan-kevitritsika rehetrarehetra inona zavatra mba azo nytomoina zaraina ao anatin'izay hoe safidy hoe eo akaikin'Andriamanitra izay Ie, manan-javatra ho zaraina amintsika mihitsy ao amin'ny androany momba an'izay tsaroko tantara nanamarika amin'ny fiainako izy ity tao aorian'ny nazahoako diplôma dia ohatran'ny ankizy rehetrarehetra hoe mitady asa dia araka ny fantatsika fa tsy mora ny fitadiavana asa amin'izao fotoana izao dia nitady nandritry ny volana maromaro dia indray andro izay nahita tolotra asa tena tiako le asa tolora le orinasa tiako dia le asa tadiavana zareo koa zany tiako dia za zany salasala fa tonga dia lasa zany nametraka CV dia ny ampitson'iny nanao test dia rehefa nanao test teo zany dia nandeha ny écrit dia nandeha ny oral dia nanao entretien dia narahana vavaka be moa zany le satria zavatra tena tianao zavatra tena efa nofinofisinao mihitsy le zavatra dia tonga ny arivan'iny dia mivaly le test dia afaka dia ianao moa zany rehefa hoe mahazo zavatra tsara ohatr' izany dia nao an-tsainao voalohany dia hoe tena valom-bavaka kosa ity hoe sady efa tena anatin'le sosiete tsara anatin'le asa tena tianao dia afaka ianao dia zay tena valom-bavaka ity dia efa nandeha ny fiderana sy ny rehetrarehetra dia nyantso anahy le olona hoe raha pitso izy ianao verena fa miresaka amin'le RH zany dia tonga ny ampitson'iny dia rehefa tonga tao dia zavatra nantaniana tao moa zany tsy nisy zavatra hoe fandrifandrika intsony fa tena tonga dia hoe resaka fametrapetrahana sisa zany
dia rehefa nandeha teo ny resaka dia ozy izy nataony mantsy anao hoe ty asanao ty ozy izy tsy maintsy miakatra ianao rehefa sabata sabotsy. Dia za zany kepoka be satria tsy noeritreretiko mihitsy le izy. Dia ozy nataony hoe fa zao ozy izy tsy hoe isaky ny sabotsy ianao dia hoakaty foana ozy izy fa indrem-pandeha anatin'ny 2 volana ihany ianao manao rotation ozy izy nareo, dia indrem-pandeha anatin'ny 2 volana ihany ianao no miakatra sabotsy. Dia za moa za vao nianao an'izay dia tonga dia niteneniko izy zaho tsy afaka miakatra sabotsy satria zao. Dia nandeha teo moa ny resaka dia izy tsisy négociation mihitsy zany fa na za zany manaiky an'le asa miasa sabotsy na za rehefa tsy anaiky dia tonga dia tsy raisiny zareo. Dia teo moa zany dia niteny za tena tsy afaka mantsy anazy dia ny fiavaran'le resaka moa zany dia hoe tsy raisina zany dia za zany rehefa le voaka ny varavarana iny dia mbola ninsisteny ihany hoe tena sura ve ianao ozy izy satria le fijeriny anazy zany tena ohatrany hoe tena hoe ianao ve adaladala hoe dia tena nijereva tsara hoe tena sura ve ianao ozy izy dia ianao mantsy anazy. Dia no tany an-trano tena kepoka sady tena nampalahelo anahy koa nisy olona fantatra efa niasa tao tsisy hoe sabotsy zany fa tonga tamin'ny toroko zany dia hoe nisy sabotsy. Dia après an'iny moa zany dia mbola nitady asa ihany dia mbola tratran'izay ihany ary ny tena mahagaga anazy zavatra tena tiako foana le izy eo amin'le asa tena nieritreretiko foana le izy no tratran'le sabotsy foana. Raha tsorina moa zany rehefa taty aoriana tsy mora ny zavatra nijetraina fa hatramin'izao zany tena hoe tsy niverina taty amiko intsony le opportunité nilaviko tamin'iny satria resaka opportunité le izy satria tena tiako dia hatramin'izao zany tsy nahita asa hoe tsara noho ireo anankiroa ireo tsony hatramin'izao tsika miteny izao ary ohatrany hoe za zany tanaty saiko hoe raha opportunité avy zany tamin'izany sa hoe ahoana dia nefa rehefa tena nieritreritra zany dia ozy izy hoe za anie raha nanaiky an'io asa io marina fa hoe tiako le izy marina fa hoe matériel mahazo vola tsara sy ny tariny fa analavitra an'Andriamanitra ny foko raha naiky an'io asa io ary mieritreritra fotsiny raha hoe za zany sabotsy zany dia hivavaka dia ny olona rehetra zany no mivavaka mihira mahazo fampahaizana dia za any ampiasana miasa mino fa tsy azo fiadanana mihitsy anatin'izany ary tsy hamelana mihitsy ny fieritreretako anatin'izany hoe ahoana sy ahoana ary fantatro fa tsy ahita fahasambarana dia ny zavatra azoko saraina amin'izao zany za rehefa hoe nanao an'izay safidy izay hoe hiaraka amin'Andriamanitra no eo akaikin'Andriamanitra dia nandraty an'le hoe opportunité ary dia zavatra tsapako dia menana ny fiadanana ary tsy voazava akory ary hoe ohatra hoe fiadanana menana ary na le fahasambarana ny menana ara zany tena tsapako hoe mahita fahasambarana ary ny tena zava-dehibe taoriana an'io tena voamaika ny antombo ny fifandraisako tamin'Andriamanitra ary rehefa hoe ny antombo izay fifandraisana amin'Andriamanitra dia hoe zavatra tena tsapako izany dia hoe rehefa misafidy an'Andriamanitra ianao dia tena tsapanao hoe tena manana sakaiza tsara indrindra ianao manohana anao foana izy tena tsapako izany hoe tena ampy anahy ny fahasoavana indray fotoana izay na dia hoe raty an'ilay opportunité ary dia tena hoe ampy anahy ny fahasoavany izay zavatra rehetra nangatahako taminazy ka nahasoa anahy dia meny anahy tanatin'izay fotoana izay. Dia ty zany misy toko sy andininy misy zavatra zaraika antsika aloha alohan'ny toko sy andininy hoe ho anahy manokana zany resaka asa le izy resaka asa le saika mety nalavitra na tamin'Andriamanitra fa tsika mety manana zavatra hafa ankoatry ny asa mety tsy haiko fahotana tsy haiko mety hampanalavitra antsika an'Andriamanitra mety resaka olona koa tsy fantatra izany fa za zany tena miteny amintsika hoe hafa ihany zany eo akaikin'Andriamanitra zany hafa ihany za miaraka aminazy zany ary ty toko sy andiny ty no tiako zareko amintsika efa haintsika rehetra le izy dia hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Le hoe manakaiky an'Andriamanitra izany manao ny sitrapon'Andriamanitra ary zay fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izay mahasambatra izay dao anaraka hira anankiray indray alohatsika. Sakai savianya tanitra biarati si tena
tokiko sainampifa likana marini talau izinute sonatrainy foko tiarikuiza iluza antuana mamakini luasa maizina ampiainy mahitany fiara hanay mamonjiny lalambolamena saelizay tsy fantatro fatinia manjapandre fa izy matioay nanatonao ka de lorasiny toko izy iza no mitantanay tiarikuiza iloza antuanay mamakiny luasa mazina ampiainy mahitany fiara hanay mamonjiny lalambolamena ampiainy mahitany fiara hanay mamonjiny lalambolamena raha tadiditsika le tokosiandiny le vakitsika tamin'ny voalohany iny a ny salamy fatelo amby fitopolo andiny favalo amby roapolo a hoe fa iza no akaikin'Andriamanitra no mahatsara dia misy tohany matsy izy eo ambany eo mamaly an'ilay fanontaniana hoe fa inona tokoa moa zany a le hoe mahatsara dia izaho eo akaikin'Andriamanitra dia eo ambany eo misy tohiny ohatran'izao hoe ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko ka ny mahatsara antsika zany a mahatsara zany a eo akaikin'i Jehova dia tsara fiarovana amin'izay azo antoka ny fiarovana amin'ny loza rehetra enina dia hamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana araka le irana ataontsika teo zany dia tsy misy atahorako satria fiarovana mahafoa Andriamanitra izany. Inona ny zavatra mba azony Timoty zaraina ao anatin'izay hoe manakaiky an'Andriamanitra izay? Manana ho zaraina tokoa mahakasika an'izay hoe manakaiky an'Andriamanitra izay. Zavatra anankiroa no tiako hifampizarana amintsika dia ny hoe fiainako tamin'izaho nanalavitra an'Andriamanitra dia nanahoana koa ny fiainako rehefa izaho nanakaiky an'Andriamanitra. Ny tena moa tamin'ny fony kely dia nitezainy ray aman-dreny tamin'ny finoana kristianina dia izay na teo anivon'ny fiangonana ary nezaka nampanaoviny ray aman-dreny ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe nizary ny ray aman-dreny amin'ilay lalana izay tokony naleha. Rehefa niakatrakatra ny taona voasariky ny namana lasa variana nandao an'Andriamanitra lavitra an'Andriamanitra. Natsapa ny tena tamin'izany hoe toa lasa mba mitovy amin'ny namany manana fahalalahana satria mantsy indraindray ny miaraka amin'Andriamanitra tokoa dia ohatrany atsapantsika hoe teritery izany satria tahaka ny domona teo zao ho an'ny olona hafa manana fahalalahana afaka miasa izy na amin'ny andro fivavahany aza no tendren'ny olona hiasa afaka miasa izy na amin'ny andro tokony ilalaovany amin'ny andro fivavahana aza ny asen'ny hafa amin'ny lalao ianao
afaka milalao ary afaka miteny zay tianao teneny na afaka manao zay tianao atao. Zay le rehefa lavitra an'Andriamanitra. Asitsika raha matsapan'izany. Fa rehefa hoe andao an'Andriamanitra zay ianao afaka ataonao ny zavatra rehetra ohatrany hoe matsapan'izay. Tamin'izany fotoana izany dia ohatrany hoe nieritreritra hoe manana liberté rangahy rehefa tsy mivavaka zany ary rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra. Kanefa ny tsapa tao anatin'izay fa ianao manana liberté fa feno olana ny fiainanao ary ianao rehefa miatrika olana ka lavitra an'Andriamanitra hoe tsy akaiky an'Andriamanitra dia tena tsapanao mihitsy hoe mavesatra izany olana zany. Tena tsapanao mihitsy hoe tena miatrika ady mafy ianao. Kanefa indray taty aoriana moa ny tena rehefa verina tao anatin'ny sehatry ny fanompoana, verina tamin'Andriamanitra na tsapa hoe akaiky an'Andriamanitra, tsy hoe tsy nisy ny olana fa tena nisy ny olana. Tahaka ny ohatran'ny domonana teo ihany hoe tsy nisy ny asa kanefa ny natsaro iny mahatsiaro fiadanana ary izay mihitsy ilay tsy takatry ny saintsika hoe ny miaraka amin'Andriamanitra mety mahatsiaro tery ianao tsy mitovy amin'ny hafa fa manana fiadanam-po zay tsy takatry ny saintsika eritreretina miaraka amin'Andriamanitra na dia heverintsika raha hoe teritery za miaraka amin'Andriamanitra zany. Tsy mba afaka manao zay fanaon'ny olona na eo amin'ny resaka fitafy, eo amin'ny resaka fisotro, fihinana sy ny sisa azy sika fa mahatsiaro teritery miaraka amin'Andriamanitra fa misy fiadanam-po zay tsy ananantsika mihitsy raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Le hoe akaikin'Andriamanitra isika zany afaka manatona an'Andriamanitra. Araka le fanandramana ny zarain'ny Timothée zany zao misy fotoana ohatrany hoe manalavitra an'Andriamanitra zany fa mahafinaritra nefa dia zao raha sanatria ny vavaka tonga amin'izay dingan'izay tsika hoe manalavitra an'Andriamanitra, Andriamanitra mitady, Andriamanitra mitady ary eo mila haitsika manararoatra an'izay fitadiavan'Andriamanitra ohatra ny hoe Adama sy Eva nitsoaka an'Andriamanitra zany dia iny Andriamanitra fa nitady azy satria Adamo aiza moa ianao dia tahaka an'izany ihany koa ny tadiavan'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro ka tokony ho araroantsika zany izay zavatra izay. Ndao anaraka hira anankiray mampahery indray isika. Ansure Jesu ani, ansure Jesu ani, nifuni deti sadiansha anao, ansure Jesu ani. Ilay hoe antsory Jesosy zay resaka vavaka izay ary ny vavaka mampanakaiky atsika amin'Andriamanitra izany. Misy teny anankiray milaza hoe rehefa mivavaka isika tsy mampidina an'Andriamanitra eo amintsika fa mahatonga atsika hanakaiky an'Andriamanitra hiakatra makeo amin'Andriamanitra zany. Noho izany atsarantsika mandrakariva ihany koa mifandray amin'Andriamanitra amin'izay vavaka izay ary ny rizoan'Andriamanitra tsy hoe misy fotoana occupé le izy dia tsy afaka manao an'izay tsika fa afaka mandray ny antotsika mandrakariva Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Dia eo amafisitsika izay afatra izay hoe ifony dety sady antrana ansure Jesu ani. Fa ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara teny izay noraisina avy amin'ny tenin'ny mpanao salamo zany ao amin'ny salamo 7:70 izay mamerimberina amintsika fa zava-dehibe ho an'ny maha-olombelona antsika ny hoe eo akaikin'Andriamanitra. Fahatsapana izay tsy maintsy ahitantsika soa, mety ihany koa ahitantsika tombony tsy mampaninona mihitsy zany, fa nefa ihany koa mety ahitantsika endrika fisedrana izay mety manaloka ny fomba fijery maha-olombelona. Eo indrindra no mahatonga ny mpanao salamo
manamafy hoe ianao Jehovah tompo no ataoko aroko. Matetika tokoa mantsy eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, rehefa mahatsapa isika fa somary lavitra an'Andriamanitra dia misy fahatsapana toa irery, misy fahatsapana toa nilaozana, kanefa eo indrindra no ilantsika nyity fanandramana manokana izay tao amin'ny mpanao salamo ity indramina, manao hoe mahatsara any eo akaikin'Andriamanitra ary izy mihitsy no safidy mba ho aro sy hery. Zava-dehibe zany satria io fahatsapana io indrindra no mahatonga antsika na dia mandalo toe-javatra mety sarotra sy manahirana eo maha olombelona aza dia atsapahantsika fiadanana, atsapahantsika fahaizana mionona. Ary eto moa ny famaranana ny teny dia manao hoe mba ilazana ny asanao rehetra, asan'Andriamanitra ny fahatsarana, ary mety tsy voatery ho tsara mandrakariva amin'ny maso maha olombelona antsika, kanefa matona velan'Andriamanitra amin'seho zany dia misy tanjona tsara. Ka ny fahatsapahantsika fa eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra, ny fahatsapahantsika fa izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia afaka mitoetra na afahantsika koa mitoetra eo anilan'Andriamanitra, dia miteraka fijoroana vavolombelona tsara eo amin'ny fiainantsika izany. Koa tiako indrindra ny ahatsapanao mandritra ity fotoana ity fa tsy ny faniriana maha olombelona ihany no teo akaikin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no efa manakaiky antsika. Ka izany fanandramany mpanao salamo zany no tiana mba hiteraka fiononana, hiteraka ihany koa fiadanam-po, ary indrindra fiainana mijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Andriamanitra ivavahantsika io ivavahako ary tena inoko zany Andriamanitra tia io, Andriamanitra mahay zavatra rehetra io, Andriamanitra mamindra fo io, Andriamanitra tompony zavatra rehetra, Andriamanitra zay ivavahako. Dia izay zany mahatonga mahatsapa hoe mahasambatra dia ny eo akaikiny amin'izany zavatra rehetrarehetra ananan'Andriamanitra izany. Zay no anentanantsika mandrakariva ihany koa mpijerentsika ao anatin'izao dindinika fanaovantsika izao, andao zareo hoe eo akaikin'Andriamanitra fa eo ihany no mahatsara antsika. Misy tenin' Jesosy zay manao hoe
raha miray amiko ianareo dia hamoa voa be, fa raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Iasina moa zany sady mitendry gitara ihany izy inoana fa misy zavatra azo ny asina ambara ihany koa anatin'izao resantsika izao. Ie, momba ny fiainanay tamin'ny taona 2024 sy 2024 no izarako fanandramana ho antsika. Tamin'ny faraparany 4e trimestre ny taona 2024 dia nikasa hifindra-monina izay. Ny antony fifindra-monina io dia nisy tanjona izay napetraky ny izay menakafo kely tao an-trano zany hotratrarina. Avy ao Ambohimanga kely izay dia nifindra tamin'ny toerana anankiray izay. Teo Ambohimanga kely zany dia niasa daholo izay efa mianaka. Zandrinay sisa no tsy niasa fa dadanay, mamanay, zokinay dia za niasa daholo. Dia nisy asa fivelomana anankiray izay koa iarahanay manao. Dia raha ny fijery ny fiainana teo Ambohimanga kely zany dia azo lazaina hoe lamina izay, hoe nanana ny ampy sy ny ohatr'izany. Dia izay mihitsy natonga nanosika anay hoe andao tsika hifindra. Ilay toerana andehananay zany nisy trano hipetrahana fotsiny. Fa izay teo Ambohimanga kely nanofa-trano ary lafilafy ihany ilay hofa-trano. Dia ny fidiram-bola nefa tamin'izany raha fahitana anazy zany dia nety be ilay izy, dia hoe mba hahatratrarantsika nyity tanjony ity dia mbola mora hatratratsika kokoa ilay izy raha ohatra mifindra trano tsika. Tsy mandoa fa-trano tsika, tsy mandoa jiro, tsy mandoa rano. Dia tapa-kevitra zany izay fa hifindra. Dia rehefa nifindra izay dia nifantatra aloha zany ilay trano tany, trano tsy tena mbola tomombana tsara ilay izy fa trano fotsiny. Dia rehefa tonga azo ipetrahana fotsiny izy, mety hoe tsy azo ipetrahana ary izy ho an'ny olona sasany fa sahanay fotsiny nakao amin'ilay izy. Dia rehefa tonga teny amin'ilay toerana amin'izay zay dia na ilay fiarana natitra anay ara gaga, tena hipetraka ao ve nareo izy izy. Dia izay moa nanaiky sady na izay koa raha gaga zany. Dadanay sy mamanay no nahita ilay trano tany fa izay telo datsy nahita ilay izy. Dia rehefa niditra tao anatin'ilay izy tsy nisy varavara io trano io tsy nisy trano vita fotsiny, mbola tsy nisy lalotra zany ilay nidirana tao. Dia kivy izay telo dahy zany nahita ilay izy dia kivy sy ny anabaviko moa nitomany mihitsy fa ahoana ary dada sy neny dia hifindra taty tsika. Dia za moa zany tsy dia naninona ihany fa ohatran'ny hoe ity zany hoe dia ndao fa tsy maninona. Dia rehefa tonga teny izay izay aloha zany ny fakiviana voalohany izay. Dia rehefa nitady asa indray dia nahita asa ihany fa kely karama kely mamanay dia dadanay lasa lavitra be ny toeram-piasany dia zokinay koa ohatran'izay. Dia nandeha teny moa ny fotoana dia ohatran'ny nanaiky ihany ny saina hoe eto zany eto. Tamin'izay tonga tao dia izay ilay vao tonga ilay kivy iny zany dia nivavaka hoe Andriamanitro, eto ny toerana hipetrahanay dia ianao mahalala ny iverana anay. Dia ampio izay mba hianaiky ity zavatra efa nataonay ity. Dia io moa zany arak'ilay teniko teo hoe kely karama ary mamanay lavitra ny asan'ny dadanay dia efa natahorana ho tsy afaka hiasa intsony zany ry zareo. Dia za koa moa zany tsy niasa intsony satria lasa lavitra be, tsy afaka nanao an'ilay aktivité nataoko intsony rehefa tonga teny. Dia natao teny zany tsy afaka niverin-dalana intsony moa satria efa tonga teny. Dia natao izay nety teny. Dia teo amin'ny toerana io rehefa naheno hoe mipetraka teny izay toeran'ny fianakaviana zany ilay izy dia nisy tantinanay izay tonga namangivangy teny dia namboly izy. Namboly zavatra betsabetsaka teo izy dia vomanga ny tena namboly mibetsaka teo. Dia izay. Dia tany am-piangonana indray rehefa nahitana ny tendry ny ankizy tao am-piangonana dia hoe izay mba hampianary gitara. Dia za tsy nety hampianatra andry zareo mihitsy. Za hoa tsy mampianatra izany fa za tsy mahay mampianatra izany. Dia niinsiste ireo ankizy ireo dia nanaiky ihany amin'ny farany. Ankizy anankefatra ry zareo. Dia nanaiky hampianatra ny zareo ihany
efa akaikikaiky efa taty amin'ny faraparan'ny volana novambra zay no nanaiky ampianatra an'ireo ankizy ireo dia nanomboka nianatra. Dia tonga amin'izay taty aorianan'izay fantatritsika nisy ny Covid-19 dia nikatona daholo nikatona ny lalana ilay tsisy afaka mivoaka rehetrarehetra ireny. Dia vokatry ny zavatra iny tsy niasa intsony mamanay, tsy niasa intsony dadanay, tsy niasa intsony koa zokinay. Teo zany vao hoe tapidalaka letsika inona no antsika amin'ity fotoana ity. Ny fotoana sarotra, tsika tsy manana ekônômia intsony. Ny asa le asa napidi-bola tary tsy nety tao amin'ilay toerana intsony satria raha zavatra namidy 300 taty ary 100 izy ilay olona mety aty. Dia tsy nanao an'iny zavatra iny intsony zany zay tena ohatrany hoe nanenina zany zay hoe tena safidy farak'izay ratsy tiana ataontsika ity. Dia rehefa tonga amin'izay ny Covid iny dia le asa laviko tsy nekeko iny, le lasa nekeko tsy sazoka, lasa iny ny namelona anay tamin'ny confinement ireny. Dia le vomanga nambolely le tantinina anay vokatra be mihitsy. Tena ngeza le izy tamin'izany. Dia niantso izy rehefa elaela tao amin'ny confinement teo. Niantso izy dia hoe hoany le vomanga ao raha ohatra ka ana fa raha ty toe-javatra ity tsy ohatran'ny simba fotsiny ao io raha iandry anao izy dia hoany. Dia zay zany nahitako hoe fitantanan'Andriamanitra tsy araky ny eritreretin'ny saina mihitsy le izy. Satria nahazo sakafo zay, nahazo asa koa nahafahanay nividy zavatra tao. Dia tsy izay ihany fa io asa nataoko io rehefa tonga ny confinement dia niampy indray le mpianatra. Satria tsy nisy lasa tsisy atao zany ny olona dia lasa niampy indray ny mpianatra dia niampy ny vola niditra. Dia rehefa nahita an'izay zay dia natsapa hoe tena tsy erreur ihany kay ilay nandehanaka any fa tena fitantanan'Andriamanitra. Satria raha taty Ambohimanga kely zay tratra n'iny confinement iny tsy nisy ninina azonay atao. Tsy ny ao amin'ny tanànan'olona zay tsy dia nisy nazona atao loatra. Fa rehefa tonga teo zay dia zany zavatra tsy nieritreretin'ny saina akory ireo no namen'Andriamanitra ao anay. Dia tena tsapa hoe mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny tsy arakaraka ny zavatra tianao atao no omeny anao fa mety zavatra mihoatra no ny eritreretinao. Tsy mety tsy le zavatra tanjonao ny tratranao fa fanavotana lehibe ho anao ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao. Dia tsapako izay tamin'izany fotoana izany. Ary taty aoriana koa dia be dia be ny zavatra ohatr'izany nataon'Andriamanitra tamiko. Dia tiako ny hiresaka amintsika hoe raha misy sarotra ny fiainanao amin'izao, raha misy zavatra sarotra mandalo eo aminao, aza kivy. Fa Andriamanitra manana zavatra tsara heverana anao. Tsy hitondra loza ho anao izy fa fiadanana na ohatry ny ahoana zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao. Iry asina rehefa avy eo fa ny toe-javatra rehetra moa zany mitrango eo amin'ny fiainantsika na morana sarotra dia nataon'Andriamanitra hitaizanantsika avokoa ireny mba ahatonga antsika hanakaiky azy mandrakariva. Ndao anaraka hira anankiray tsika iasina. Nao ny fiainako azo ny mafy isanandro ho eo anilanao toko no fionona ny foko izao anilanao rira Cutia eo anilanao mandrakiza anilanao aniwampisuku anilanao tuluanju anilanao tanteraka
tahakantsika zany sao dia miverimberina foana tao anatin'ilay resantsika le hoe ny mahatsara dia eo akaikin'Andriamanitra izany. Misy tenin'ny mpanao salamo anankiray fiderana nataon'i David izy ity ao amin'ny salamo 119. Salamo 119 dia ny 720. Zao ny voalaza hoe Jehova dia eo akaikiny izay rehetra miantso azy. Dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Izany hoe tsy manosibon-tanana zany izay rehetra mitady azy amin'ny fo tokoa Andriamanitra. Amin'ny toe-javatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra izany. Iany lala mety misy zavatra azony iany lala ho zaraina amintsika manodidina izay resaka hoe akaikin'Andriamanitra izay. Momba n'izay mihitsy no zaraina hoe eo akaikin'Andriamanitra, lavitra an'Andriamanitra, dia akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay miantso azy marina tokoa. Nisy fotoana izay mianakavy kely nandeha tamina toerana tsy mahazatra, tsy hay mihitsy ary nafaly anay mihitsy izay satria aventure ilay izy, mandeha tomobile amina toerana tsy mahazatra. Dia mandeha teny izay, mandeha teny tena nafinaritra izay lalana izay. Tsy fantatray io na ohatrany ahoana io lalana io, na hafiriana io na ohatrany ahoana, fa dia nandeha fotsiny izay. Ary zatra nafinaritra tamin'io rassuré be satria avy nanao fivondronana mibavaka ohatr'izao ataontsika izao, dia nahazo hery tsara matanjaka ny ara-panahy, ny carburant betsaka, tomobile salama tsara, tena tonga dia hoe milamina. Dia mandeha kely dia misy paysage tsara, dia maka sary, dia mandeha maniandro, dia para atoandro mihitsy izay, dia lasa lavitra ilay lalana fa tena nafinaritra. Ary ny zavatra nafinaritra tao anatin'izay lalana izay ankoatran'ilay teo matahotra ianao dia mivavaka. Ilay matahotra zany hoe tsy fantatrao ohatrany ahoana ilay zavatra miandro eo aloha ao, dia tena mivavaka izay, arovy izay. Izay mivady moa mizarazara izay rehefa mandeha. Za io tsy salama maso io dia izy salama maso, za mitondra tomobile, dia mifanampinampy eny sady mivavaka, mahafinaritra mihitsy ilay fandehanana eny. Ilay kely moa mbola tsy tena hoe mbola afaka nanao ohatr'izay tamin'izany. Dia intense izay angamba tena hoe vavaka isaky ny mandeha, dia mijanona maka sary, dia mivavaka. Dia akaiko tonga ny efa maizina amin'izay, efa manombonomboka maizimaizina, efa manomboka manatonatona any amin'ilay toerana ainay amin'izay. Ndao rangahana lavidalana kely aloha, dia misy aventure hafa indray efa tokony eo amin'ilay lalana efa hainay hoe hitsy amin'izay nefa ho tonga tsy hatrany, dia niodina indray izay. Dia tena maizina mihitsy amin'izay zay fa any amin'ny lalana efa manomboka hainay. Fa ilay maizina indray zany eo no olana. Lalana tamin'izany iny RN7 iny mbola goudron fa misy nidimpolina betsaka. Dia izay indray ilay fizaranay, izy mahita lavitra fa za mahita amin'ny alina. Dia samy mame kody eny, lavaka, gauche, droite, ary eny, ohatr'izay. Dia nandeha efa tena hoe akaiky ny trano amin'izay, ny sofla misaotra an'Andriamanitra hoe merci fa nafinaritra iny journée iny lalana iny. Dia ny zavatra tsy natao tany amin'ilay lalana taloha dia ny mandeha mafy. Iny zany ny fahafinaritana farany mba hifaliana amin'izay satria efa hainy lalana tsy enjery, gauche droite ny lavaka sy ny izay mety obstacle. Dia nandeha mafy efa akaiky. Ataontsika hoe tsy mihoatra ny 10 minutes alohan'ny atongavana zany. Dia mba mandeha mafy, lala mahitsy be mihitsy ny mazay nahita nefa nakany aminay iny. Dia misy tournant anankiray izay ohatr'izao mihitsy ilay izy, dia tournant gauche zany. Tokony ho hita ny tomobile raha ohatra ka misy hazavana vao. Fa mitondra tomobile dia mahafinaritra miditra tournant mandeha mafy zany, mbola tsy satria fantatrao hoe hitanao zany raha misy tomobile vao ambadika. Niditra dia mafy. Lavaka ozy izy, mijery amin'izay tsisy lavaka eo alohako. Fa ny zavatra hitako dia vato be anankiroa ohatr'izao. Tomobile Citroën ilay iva kely. Dia za zany na manana choix hivily gauche amin'ilay vato na hivily droite nefa mivoaka ny arabe raha manao an'izay. Tsisy hevitra, tsisy nina tsao anatina fraction de seconde. Tsy maintsy saoty an'ilay vato nefa fantatro tsara fa tsy voadingana io. Brabra! Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Dia ny accélère izy tomobile. Dia zany hoe tsisy vitesse zany, point mort. Dia nezaka fotsiny izay tatra n'iny point mort iny farany
dia nijanona aza mivoaka nareo dia nitsirika fotsiny any notsiriko amin'ny hoe inona efa za zany mieritrreto menaka amin'ny tetebe ny eo ambany io satria tena melon tena farany zengeza tsisy menaka atao zany hoe afaka mandeha zany tobila tsy maty tena ataoko teo zay fomba rehetra itsofoan'io vitesy io dia itsika tsara manatsofoka dia mamotsitra am'razy dia tsy miainga mihitsy niainga amin'izay taritona tamin'iny na accélérena mafy be dia tsy fantatro fa ray na troisième na cinquième zany zay miditra zay satria mandroso ilay izy dia para cinquième mbola tsy nanao an'izany tamin'ny fiainako fa midridroka lavabe ohatr'izay ilay fiaingana eo zay vao misaotra an'Andriamanitra hoay tafiditra ilay vitesy dia iny dia nandeha mafy be amin'iny amin'izay zany satria nahazo fidinana izay eo ambany eo sady matahotra be amin'io satria efa fantatrao zany hoe raha ohatra ka tsy maintsy olona moa zany nametraka an'iny dia isy rotoroto teo dia nandeha dia nandalo teo amin'ilay gendarme zay dia misy manaka anao ambany eo zay fotsiny teneniko fa lasa ihany zay tonga ao an-trano eo vao tonga saina hoe taiza le fay taiza le olana rehefa nanomboka hainao le lalana nanomboka akatsirony tsara mihitsy hoana moa le filaza azy hoe mba terminé en beauté an'le zavatra nafinaritra teo dia navotsitra ilay vavaka natao nafana teo dia zay ny vokany dia mbola nisy dia gara hafa koa namindra sary dia voafafa daholo ilay sary rehetrarehetra souvenir tany fa tena nandray lesony izay hoe aza votsitra mandra-patonga eo na zavatra hainao ary na zavatra hitanao fa vitanao ary dia iarao amin'Andriamanitra foana zay ny fanandramana ratsy tsara le izy fa ratsy nefa rany fa tsara koa izy aty ariana mba zaraina amintsika koa hoe ohatr'izay le tsy le hafa mihitsy le eo na mora na sarotra zay moa le hoe fitaizan'Andriamanitra atsika mitohy zavatra tahaka an'ireny fakalisona ihany koa izany mahafinaritra le dinidinika fanaovantsika maraparana sika io misy ankizy kely anankiray zay zany teny amin'ny seranam-piaramanidina dia niteny tamin'ny dadany izy zany hoe misy aéroplane zany mijanona boinina moa zany dia zao mifanontaniana napetra le ankizy kely tamin'ny dadany hoe dada lehibe ve io boinina io dia zao nytenen'ny dadany hoe andany ianao manatona eo akaikiny dia ianao ihany mahalala ny abiany dia nandeha teny le zazakely jery tamin'ny fitaratra zany dia ay tena ngeza be le boinina hita ny lohany ngeza be ny elatra ny vatany tena lehibe satria le zaza nanakaiky an'le boinina izany lesona tsoahantsika ao anatin'izay zany ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia ho hitan'izay olona manakaiky an'Andriamanitra fa raha lavitra an'Andriamanitra ianao tsy hahita ny fahalehibiazan'Andriamanitra izay no mahatsara antsika eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva mba ahitantsika an'izay fahalehibiazan'Andriamanitra izay dia marana fotoantsika amin'ny alalan'le hira finaritra anankiray hoarahantsika rehetraka amin'izay dia ao anatin'izay tononkira izay ihany koa tsika mandray fisaintsainana ny amin'izany hoe tsara mandrakariva miaraka amin'ny tompo hoe nafinaritra anankiray fotsiny adiniko teo tena tsara reto Madagasikara tsy teneniko anareo le toerana fa exploreo Madagasikara fa tena tsara tsaroana amin'izao andro manokana amin'ity fetim-pirenena ity fa tena andao akaikin'Andriamanitra tsara mihitsy fa tsara napetraka Andriamanitra eto amin'ity toerana tsara ity tsika dia mbola tsara kokoa izy raha ohatra ka tena miaraka amin'Andriamanitra ianao miaraka miaina eo amin'le toerana tsara napetrany fa voalazany any lala teo aloha io tontolo ny fetim-pirenena zay raha ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara sy mahatsara anao dia mahatsara ny Madagasikara dia ny eo akaikin'Andriamanitra izany hoe ny malagasy rehetra eo akaikin'Andriamanitra dia ho tahina ny firenetsika tsara ny fonenaneto niewany lalao tiako lavitranao ny foniseto niewany lalao tiako sy tompoko manjakako iahiny fanaiko eny lavitranao ny foniseto niewany lalao tiako
indro omeko anao ny foko Jésus tompo manompo anao ny foko ny tamaro izay tsy foko omeko eo ambony vokovoko nanazanao no antsokio ny feonao no enokio izao tontolo izao afokio tompo ny eo anilanao no tiako indro omeko anao ny foko Jésus tompo maranompo anao ny foko ny tamaro izay tsy fokio omeko eo ambony vokovoko nanazanao no antsokio ny feonao no enokio izao tontolo izao afokio tompo ny eo anilanao no tiako Isaoran'Andriamanitra fantanteraka soamantsara indray ny fandarana mahatserova izay ny rahantsika. Tapanao angamba fa raha teo anilan'Andriamanitra ianao araka ireny fijoroana vavolombelona ireny dia hitanao fa tsara ny miaraka amin'i Jehovah. Koa andeha hivavaka isika mba hahatonga anao tokoa hianki-po aminy ka afaka hiatrika izao farany herinandro izao ao anatin'ny fiadanam-po. Hivavaka isika. Raha io misaotra satria afaka nandresy nanaraka ireny fandaharan-dreny izay. Ireo fijoroana vavolombelona izay nampahery dia hiterananao. Engan'ny fiainanay mba hanana fanandramana miaraka aminao toy ireny. Ary engany izay tompo ho tahinao raha makivaky izao farany herinandro izao. Ho mpanomponao io izay nanatrika tsy tapaka izany fotoana izany tamin'ity androany ity. Aoka ny fanahinao ho aminy. Ary ho anjerinao hiambina sy hiaro azy. Ka ho tanteraka aminy ilay teny nambaranao. Fa na dia misy arivo aza eo anilany hianjadiany zavatsarotra dia tsy hatra aminy izany satria ianao no miaraka aminy. Ombany fiainanay hamakivaky ty alina ity ary fo azy amin'ny vatana salama sy feno hery izay entinay manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.